Falimiraba tsika rehetra ry havako ary manona fiadana amin'ny tompo amintsika ny tokantrano any alahady fasivy amby 20 mars tsika ny ry havana manama alahady ao anatin'ny karemy nefa kosa andro manokana eo anivan'ny firenena satria ahatsiarovan'ireo martyra ny tanindrazana miado amin'ny fahaleovan-tena kanefa ao anatin'izany koa mbola iondrehantsika mivavaka mangataka amin'Andriamanitra ho an'ny firenena ary angatahantsika fitahiana ho an'ny firenena mba hivoaka mpandresy ao anatin'izao valanaretina izay lalovantsika inona fa vetivety izao. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika ry havako amin'ity alahady fasivy amby 20 mars ity izay iarabananao iarabanan'ny firenena an'I Jesoa iarabanantsika rehetra dia ny marika toko voalohany ny andininy 410 sy ny 510 marika toko voalohany andininy 410 sy ny 510 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilia Jesoa nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny filazantsara araka ny marika ry havana dia manokana tsy hoe izy ihany ny voalohany voasoratra tamin'ny filazantsara fa ny filazantsara araka ny marika dia manana toetra manokana iavahany anankiray amin'ireny any mikasika ny fotoana. Jesoa izay resahan'ny marika filazantsara marika mahafilazantsara dia miresaka an'i Jesoa dia tompon'ny fotoana manana ny fotoana ary Jesoa maika lava. Fitantarany marika ny filazantsara dia maika be niaraka tamin'izay veriberina ao amin'ny marika ny teny niaraka tamin'izay ary tsy tapitapitra iray. Izany hoe marika rehefa mitantaran'i Jesoa dia Jesoa izay tsy mitarehdretra, Jesoa maika hamonjy, Jesoa tsy mba mampiandry, Jesoa tsy azo ampiandrasina koa aza, Jesoa maika te hamonjy, te hanatanteraka ny didiny, te hanatanteraka ny asany. Jesoa manana ny fotoanany fa tsy hoe Jesoa hitin'izao fiainana izao, tsy hoe Jesoa ny fiainana no mitondra azy fa Jesoa izy no mitondra ny fiainana. Dia eto afaka malala mamperitreritra amin'ity marika toko voalohany ity. Marika dia manazava ny fiantombohan'ny asa izay nataon'i Jesoa. Marika dia nanana filazana manokana momba an'i Jesoa. Raha any amin'ny Matteo anao na any amin'ny Luka dia Matteo sy Luka dia nanomboka ny filazantsara amin'ny krismasy. Izany hoe nanomboka teo amin'ny fahaterahan'i Kristy ny filazantsara. Fa marika tsy niresaka krismasy mihitsy. Fa tamin'ny marika dia manomboka eo amin'ny batisan'i Jesoa ny filazantsara. Tsy midika koa izany hoe tsy zava-dehibe ny tany aloha fa ny zava-dehibe ny tiany marika ho resahana. Inona zava-dehibe tia marika ho resahana? Ny filazantsara. Io ny namaka ny marika, filazantsara. Dia inona ary no aseho marika toko voalohany? Misy famantarana izay roa lehibe, fotoana tokony famantarana ny fotoana nanombohan'i Jesoa ny asany. Roa ny famantarana. Ny voalohany Jesoa izay miampy Jaona mpanao batisa moa izany ny amin'ny Jaona mpanao batisa sy ny fanaovana batisa an'i Jesoa ao anatiny. Fa ny faharoa lehibe dia nakana fanahy an'i Jesoa.
famantarana lehibe zany reo le avako malala dia ny momba ny jaona mpanao batisa sy ny fakana fanahy an Jesosy. Ary eto marika dia manazava manao hoe raha voasambotra jaona dia famantarana lehibe ho azy zay ho an Jesosy zay fa manomboka ny fotoana. Ny fotoana an Jesosy zany eto le avako malala dia nanomboka tamin'ny fizan-toetra, nanomboka tamin'ny zavatsarotra. Ny fitoriana ny filazantsara zany eto dia tsy hoe nanomboka tamina zavatra feny fifaliana be amin'ny marika fa nanomboka tamina fahoriana. Olona ny samborona ary fantatsika fa ny tampahan-doha zay ny famantarana fa nanomboka ny filazantsara, nanomboka ny asan'i Jesosy. Rehetsika masay afaka mieritreritra fa hoe ny filazantsara dia midika hoe zavatra miezinezina fa fifaliana be miezinezina. Eny tokoa fifaliana fa fifaliana anaty fa eto ny famantarana fa hanomboka ny fitoriana filazantsara Jesosy. Eto ny famantarana ho an Jesosy zany fa hanomboka ny asa izy dia ny fakapanahy na ny fizahan-toetra ny lalovany ary ny zavatsarotra izay lalovany namany Jesosy. So nampanao batisa afaka malala aza mieritreritra manao hoe raha toka misy zavatsarotra lalovana dia tsisy filazantsara. Raha ohatra ka misy fahoriana dia tsisy filazantsara. Misy ny filazantsara. Ny filazantsara indrindrindrindra mahafilazantsara azy dia izy toriana ho an'ireo izay ao anatin'ny fizahan-toetra. Zay ny Jesosy tenenina, ny marika tenenina. Ny filazantsara dia izay ilay tenin'Andriamanitra, ilay fandresen'Andriamanitra ho an'ireo izay ao anatin'ny fizahan-toetra, ho an'ireo izay ao anatin'ny fanenjehana sy ny fangiry firiana tahaka ny Jaona. Ny filazantsara dia manomboka amin'ny fangiry firiana. Zay ny dikan'izao karimo zao. Fa miafara kosa amin'ny fifaliana. Jereo tsara ny amin'ny marika toko 5:20, toko 5:20. Jereo tsara ny teny lay kapiteny hoy marika raha nahitan'i Jesosy nombona atao amin'ny azo fijaliana. Tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Zany hoe ny fandresena lay fangiry firiana ty amin'ny marika toko 1. Lay filazantsara natomboka tamin'ny fangiry firiana dia tonga fandresena miezinezina eny atapy tendrombohitra ka hitan'izao tontolo izao ny fandresen'ny mpino. Afaka malala mety mandalo zavatsarotra ny firenena ankehitriny, mety mandalo zavatsarotra itsika ary mandalo zavatsarotra ny firenentsika tamin'ny fito-amby-apolo sy 900 fa ao anatin'izany fangiry firiana zany indrindra no andrenesantsika ny filazantsara. No zany aza mieritreritra manao hoe raha ao anaty fahoriana, anaty zava-manahirana, anaty tebiteby, anaty valanaretina, anaty tsy fahasalamana, anaty tahotra, anaty fizahan-toetra mamahy, anatin'ny hoe mahiriry sy ny sisa rehetra dia tsisy filazantsara. Tsy ry havako malala ho anao io indrindra ny filazantsara, ho an'izay olona tahaka izay indrindra ny filazantsara. Manana anjara filazantsara ary ny firenentsika ry havako na dia ao anatin'ny fangiry firiana ary. Dia eto hoy ny filaza amin'ny marikasy, inona ny filazantsara? Manomboka amin'ny fibebahana. Inona ny fotoatin'ny filazantsara? Fibebahana. Mibebah ianareo ka mino ny filazantsara. Mino ny filazantsara. Mibebah tsotra, miala amin'ny ratsy fanao. Mibebah tsotra, miova manara ny tompo ka mino ny filazantsara. Marika ry havako malala dia tena isan'ny sarotiny misy tamin'ny apôstôly. Amin'ny marika ny apôstôly dia matetika tsy mino. Amin'ity toko voalohany ty ary marika dia efa manantitsantitra sahady hoe mino ny filazantsara.
filazantsara raisina amin'ny finoana fa tsy filazantsara raisina amin'ny fahalalana na filazantsara raisina amin'ny fahendren'olombelona na filazantsara raisina amin'ny fahafantarana antotam-pahalalana filazantsara raisina amin'ny finoana ny finoana ihany nandraisina ny filazantsara io ihany mapiditra anao amin'ilay filazantsara ny finoana inona ilay finoana inona ilay filazantsara ray marika andresahana mato anao Jesosy tia anao Andriamanitra mamela heloka anao Andriamanitra avelan'Andriamanitra mety handalo aminao ny fizahantloetra sy ny fangiry firiana tsy kapoko izany fa azonao atao tsara ny mandray ny filazantsara tsy faharesena izany fa mety mandalo fizahantloetra ny olona mety mandalo fangiry firiana ny olona mety mandalo zava-manahirana ny olona fa ny finoan'ny olona sy ny fandraisan'ny olona ny filazantsara dia hampandresy azy amin'ny fotoana anankiray ihezinezena ny fahendreny Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra tahaka nandresen'ny tompon'ny fahafatesana izany dia afaka malala amin'izao lahatra 8 mars izao ny afatra ao anao aza sondrina mijery ny zava-drarotra ny lalovana voasambotra jaoneto hoy marika nalaim-panahy Jesosy fangiry firiana mety mandalo zava-doetritsika fa izao minoa ny filazantsara fa andresy ianao io Jesosy io filazantsara io dia manomboka amin'ny zavatsarotra fa miafara amin'ny fandresena izay ny filazantsara manomboka amin'ny zavatsarotra fa miafara amin'ny fandresena dia aza variana amin'ny zavatsarotra lalovanao ankehitriny fa minoa fitiavan'Andriamanitra sy ny famondram-pon'Andriamanitra ny famelan-keloka omen'Andriamanitra hoy ny tompo efa tonga amin'ny fotoana mibeba minoa ny filazantsara amen vavaksika tompo dia misaotranao zahay fa afaka mivavaka ho an'ny firenenay amin'ny ity alahady ity ary misaotranao ny amin'ny toromarika ampitainy marika fa Andriamanitra maiky ianao dia monjy anay tsy mampiandry anay ary mampatsiaro anay fa ny fotoana dia ianao no mitondra ny fotoana ka fantatro ny fotoana rehetra izay amangina anay mety mandalo zavatsarotra izahay mety mandalo zava-manahirana izahay dia nanafatra anay ianao fa ao anatin'ny reniko no andraisanay ny filazantsara dia ataovy mahay mandray ny filazantsara izahay na dia ao anatin'ny zavatsarotra aza dia atao vitanay ny fandresena miezenezana mpanantenainao ny mino amin'ny ankehitriny sy amin'ny ho avy rehetra atao vitanay ny fandresena mpanantenainao any Madagasikara mpanantenainao ho an'ny mpino rehetra ho an'ny fiangonanao amin'izao andro sarotra izao mety mahita zava-manahirana maro isan-karazany izahay fa atao vitanay fa famantarana ihany reny fa fandresena ny fiafaran'ny fiainanay ao aminao Jesosy dia esory ny akiviana esory ny tahotra ny debideby dia vangio ny firenenay ataovy mahay mifankaty mahay miray saina mahay mifanohana mahay mifamela ny malagasy rehetra dia mampahirezanay rehetra amin'izao alina izao atory izay dia ome toromasimamy ataovy antiam-ponay ny filazantsara ny fitiavanao Jesosy Kristy tompo misaotra Jesosy amen